Ny tombana ny toetry ny androntsika any an-dranomasina ny alarobia faharoan'ny volana novambra amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alakamisy fahatelon'ny volana novambra amin'ny enora maraina raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana dia somary maina hatrany ny andro any amin'ny ilany atsinanana fa ny any andrefana kosa dia miandry tandrivindraona raikotroka hatrany ny maraina indrindrindrindra ny any amin'ny amorontsiraky melaky koa manoloan'izay dia mafy hatrany ny rivotra sy ny onjan-dranomasina amin'ireo faritra mety ahitana an'izay orana tandrivindraona izay mitandrina arak'izany ireo mpampiasa ranomasina amin'ny reo faritra izay mety ahitana an'izay rotsakorana izay hatrany. Ny toetrandrontsika any an-dranomasina ary raha ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre ka hatrany Cap Est homaina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hahatratra 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny Cap d'Ambre dia ny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 1.5 metatra eo hahatratra 2 metatra indraindray. Cap Est hatrany Manoro andraona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora iodina avy avaratra kosa any atsimon'ny Sainte Marie ka ho 9 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny 1.5 metatra. Manoro hatrany Taolanaro ibalika ny masoandro avy avaratra ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora mety hatratra hatrany amin'ny 15 kilometatra isan'ora zay any atsimon'ny Vangaindrano any amin'ny alina any ary anonjabe na hery ny ranomasina noho ny fisina alin-drano avy any atsimo moa zany ny avy ny onja dia manodidina ny 1.5 ka hatramin'ny 2 metatra ary any amin'ny farany fepitoana dia mety hatratra 3 metatra manakaiky ny Taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte Marie balika ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra any amin'ny tapany andrefana ka ho 9 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny morontsiraka voany ka ho 7 kilometatra isan'ora ary ho avy avaratra manakaiky ny Taolanaro ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ny avy ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra noho ny fisina alin-drano avy any atsimo andrefana. Ny morontsiraka andrefana kosa Cap Sainte Marie hatrany Cap Saint Vincent andraona amin'ny tsitokotoko ny atoandro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora mety hatratra 15 kilometatra isan'ora zay any amin'ny tapany atsimo indrindrindrindra moa ny alina dia ny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia ny faritra sasany mety 2 metatra fa ny any atsimo kosa dia 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Saint Vincent hatrany Cap Saint André izy tandrivindraona hatrany ny morontsiraka melaky ny maraina andraona amin'ny tsitokotoko kosa ny any ankafa ary ny rivotra dia ho avy avaratra ny maraina ka ho 7 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo izany ny alina dia ny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ny avy ny onja dia 1 ka hatramin'ny 1.5 metatra. Cap Saint André hatrany Analalava anorana tandrivindraona mahalana vao maraina fa ho maina tanteraka kosa zay ny atoandro avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora ho avy atsinanana kosa zany ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ny ranomasina dia tiany mpanonja hatrany amin'ny ankapobeny satria dia manodididina ny 4.5 metatra ny avy ny onja. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrivindraona vitsy vao maraina ny morontsiraka voany homaina kosa ny any ankafa ho avy atsinanana ny rivotra ny any avaratry Nosy ka ho 18 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ka ny avy ny onja dia manodididina ny 4.3 ka hatramin'ny 4.7 metatra.